Vehivavy iray torana tsy nahatsiaro tena nandritry ny ora maromaro. Nanomboka teo amin'ny toerana nisy ony lozaka hatreny amin'ny hôpitaly Pezaga Androva. Ity farany izay tsy azona avoaka sary. Tsy izay ihany anefa fa lehilahy iray hafa ihany koa no naratra eo amin'ny tratrany sy ny tanany. Ary voalaza fa ahenony fanaintainana ihany koa ny eo amin'ny faritry ny taovam-pananahany. Ny lozam-pifamoivoizana no nitarika tamin'ireo zavatra rehetra voatanisa tetsy ambony ireo. Moto mitondra ny marika Kinlon miloko mena sy fotsy nifatratra tamin'ny andron'ny jiron'ny Jirama teo amin'ny lalana akaikin'ny bus Ponfitim tamin'ny 2 ora maraina ny andron'ny alakamisy fa 24 ny volana aogositra. Io vehivavy sy lehilahy io no nitaingina n'ilay fitaovam-pifamoivoizana. Potika tanteraka ilay moto no nidona mafy nahazo azy. Akansio za mandeha moto moramora de zare midepasy za mafy be. Tsy haiko nata fa hoe 30 metres tazako lavitsy zareo. Zavako zareo fankapoka karaha ito fa voa mafy zany, teto fa tegna lavo, teto fa tegna voa mafy izy zany lay nantaniako izy mbola nahatsiaro tegna ala zany hoe mbola nisy zavatra zany talohaka anazy teo. Zany hoe misy zavatra manakagna azy. Tsy haiko fa tegna mo olo tafara be ty tegna magnaka farany tegna mahita de tsy maintsy mamonjy. Tegna torogna tsy nahatsiaro tegna ary izy koa tsy nahatsiaro tegna, mahatsiaro tegna izy fa tsy mahatsiaro tegna be. Tody fa ndesigny tandrova izy zareo 2 heures zegny. Mbola vaovao nividiana mbola tsy ampy amam-bolana io moto zay niaran-doza io raha ny fampitam-baovao azo teto amin'ny toerana nisy ony loza. Nahitana tavoahangy na zava-pisotro misy alcool ny teo amin'ny toerana nitrangany izany lozam-pifamoivoizana izany. Niparitaka teo ny zava-pisotro sy ny vaky tavoahangy. Mitohy amin'izao ny fitsaboana ireo olona marary ireo. Tamin'ny fotoana nandalovanay teto amin'ny hôpitaly Pezaga Androva, ny iray lehilahy nampidirina tao amin'ny sampana vonjitaitra chirurgical ary ilay vehivavy kosa natsofoka ao amin'ny urgence famelomanaina.